Tsy nisehatra tsy fandriam-pahalemana ihany no ahafantarana ny faritra atsimon'ny nosy fa manome lanja ny tontolo ara-kolontsaina ihany koa izy ireo araka izao fanazavana izao. Etsika karakarain'ny Tanora Marialy Vesansiana ao Mbovombe Androia dihira moa ny anarany fanafoezan-teny io fanaravana anazy moa disira faninanana mandihy sy mihira. Izy io moa zany dia natao indrindra hitrandrana ny talentan'ireo tanora sy ny ankizy any amin'ny faritra Androia amin'izay zavatra hainy izay. Dia izay indrindra moa ko mitanjona nahatongavanay ety amin'izao fotoana zao ampahafantarana ny be sy ny maro hoe misy an'izao etsika fialam-boly zao ety amin'ny faritra Androia sady indrindra koa zany amin'ny fanandrifina amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena izy tamin'ity andiany fahaefatra ty andiany fahaefatra izy zao teo satria efa andiany telo ny vita dia andiany fahaefatra zao no ezaina no atsaraina bebe kokoa le izy zany mba ahafana mivoatra tanjona moa zany dia ny ampivadika azy ity festival mihitsy any aoriana kely ihany amin'ny andiany fahafolona ny andiany fahasivy ihany tsy haiko fankina amin'Andriamanitra moa le izy fa izay aloha zany hatreto mitanjona hoe mba hitrandrana ny talentan'ireo tanora any amin'ny faritra Androy fa tsy araky ny eritseretany be sy ny maro azy any Androy dia tany bezaka be tany dalo sy tsy misy koa zany etsika mba fanentanana ny tanora mba hialana amin'ireny rendrarendra maro isan-karazany ireny dia nampifanandrifina amin'izay zany ity etsika karakarain'ny Tanora Marialy Vesansiana dihira ity.